Samy nanana ny andraisan'ny kabariny fandimby teny amin'ny lampam-panjakana ny Avilo Malmo ny mpanao politika samihafa ao ny diso fanantenana ao kosa nefa nanambara fa fitiavan-tanindrazana ireny kabarina setry ny filohan'ny tetezamita ny vahoaka malagasy ireny. Tsy vitsy ihany koa nefa nanambara fa diny ny vahoaka madinika sy ny tantsa ary tsy mba voateny tao anatin'ny lahateny ny tombotsoan'izy ireny. Ny akon'izay. Raha iresaka sika fifidianana za manoko aloha sy hitako misy ny lazana hoe tsy azo atao ny fifidianana eto da dia mahita fa azo atao ary tokony ho atao. Ny antony fa be dia be zay tekisa navoaka ny gouvernemanta ny laniny parlement zay tsisy atsangana anie zao le FFM fahitako anazy zavatra ataoko fa tsy mijanona fotsiny amina tetezamita io fa zavatra tokony le itoy orinan'ny tetezamita ka sy hitako zany misy lazana hoe sy afaka hanao élection sika. Communauté internationale nome vola sika ve isasy aminy manahirana manko dia nity hoe isika mianakavy eto dia ohatrany hoe nisadeka zao ny hevitra ny sadeka neka natao fotsiny hoe ho médiateur fa sy mpanome baiko zany mikasika an'le fifampiara-bana ohatrany taona maly moa teny Avilo dia raha ny hevitra zany ny antanina dia tsotrany hoe voalohany efa mifanarahana hoe tsisy kabary politika ary mifanarahana koa fa hoe dikan'izay amiko zany zany hoe fifanajana tanteraka indrindra moa misy maso ivohy resam-pirenena nampiarahana teo kanefa tsy zany nitsapako fa karaza famalina ara-politika mitranga teo ary ny tenako aloha manokana dia natsapa hoe somary sakatra ary malahelo notreanzara toy ireny moa tsy andaniny amin'ny fivoriana ara-panjakana toy ireny dia fifanajana ny tokony hipetraka ka raha misy tsy lany vavoninao ny mikabary dia na ianao mangina fotsiny zao fa lany ny vavoninao kosa dia mitehaka ianao fa le miorakoraka kosa ngamba everina fa reny ny tena azo atao hoe manala baraka ny fitondrana malagasy fa tsy dia hoe koa hoe ny filazan'olona ray hoe tsy maintsy sokafana ny ino nitikatra ny hainao manjery zay anakato satria ma tsy misy milaza fa hoe tsy fahaizana zany texte zany ohatrany hoe manala baraka tao masina vahiny zany reny mahita fa ny tena le famalina ara-politika misy teo zany no averiko fa dedena tsy mety ary raha zany mpanolotsainan'andreo matoany Rajoelina teneniko foana io dia zany tsy mijery ary matamba mihitsy fa nahoana ry izy no atosika zany sanatrea zany hiteny zavatra toy ireny dia tokony ray aman-dreny mpampiavana izy dia tsy andaniny kondry indrindrindra ny tena zavatra everiko fa tsy mety amiko zany dia tokony tsy atao mihitsy zany hoe miantso ny firenena ny masovoy resam-pirenena zany satria na tianao tsy tianao hoe dia le masovoy mihitsy ny tenenao tamin'ny fotoana iny ntsika nefa tsy afaka n'olona samy reny eto Madagasikara tsy maintsy tsika mila an'ireo le mpampiasa vola avy eto Madagasikara tsy hoe mpamatso vola fotsiny resana fa mpampiasa vola na le hoe investisseur direct étranger zay zany ny tokony hodinentsika fa tsisy firenena ndeha raha tsy misy ny mpampiasa vola eto amintsika. Ny fanasavana mihitsy ny teny Avilo tena resaka politika tanteraka na dia natao hoe tsy hisy resaka politika azy fa ny zavatra tena nampalahelo tamin'ny kabary reny dia tsy voaresaka mihitsy ny tantsaha sy ny vahoaka madinika fa saika resaka collision resaka rugby zay ho an'ny ety andrenivohitra zay no resaka be tao fa ny tantsaha amin'izao fahasahiranana misy atsika izao dia tena sahirana tanteraka tsy mandry andro tsy mandry alina nefa dia tsy nahazo valiteny na afa-po izy tamin'ireny zavatra ireny fa nadimy tanteraka. Inona moa no tombotsoa an'ny tantsaha amin'ireo zavatra voatantara teny Avilo ny rugby
ny coalition de tsy zavatra mantatsa fa aiza PSD raha zao lany tamin'ity taony ity aiza ny tatsaha inona ny adirany tatsaha am'izany ka izay zany ny antsoava mamirany ambanivohitra anay teo aloha mahafantatra tsara ny problème maniny ambanivohitra ny eny atsaha no tokony resahana betsaka no ny ety andreny vohitra